Fafitopolo taona ny joroany Repoblika Entim-bahoakan'i Chine vahiny nasaina manokana ny bentanana n'Antananarivo mivady. Sy fandriam-pahalemana dahalo 3 lahy no tratra ny fokon'olona androany tetsy Anosy Zato. Fampianarana nanomboka androany ny fanadina am-panjakana baccalauréat. 3 Septambra 2024 ravoravo hatrany tomboky lasy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ianao amin'ity alina ity manasanao ampanajana hatrany zay anaraka izany hatramin'ny farany. Ny resaka sosialy ny ponina no etsika manokatra ny vaovao amin'izao alina izao. Efa 3 volana mahery tokoa zay no nijaly rano ny akamaroan'ny ponina Antananarivo renivohitra ary dia tsy mbola hita hatramin'izao ny vahaolana izay natolotra azy ireo. Amin'ny tombony vola mivoaka araka izany ary ankoatran'izay vola amin'ny fiainana andavanandro dia miompampana ihany koa ny fakturan'ny jirama. Ao anatin'ity fanadihadiana manaraka izay hoentina aminao ity dia ny etaetan'ireo vahoaka sy ny marary azy ireo no tanterina aminao teo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Manolokoditra ny vahoaka ankehitriny ny tsy fahampian'ny rano eto Antananarivo. Manodidina ny 30 ka hatramin'ny 50 ariary ny ray bidon izay tsy andrin'alina mihitsy nefa mbola voafetra tsy maharaka ny filanina andavanandro ihany koa. Androany tamin'ny 10 ora zao zahay nandalo teto amin'ny fokontany Andavamamba milany be dia efa tahaka izao sahady ny filaharan'ireo bidon jaune. Ipopina eto izany isanandro dia milahatra be ohatr' izao zahay manomboka amin'ny 2 maraina mandahatra bidon mandra-paharivon'ny andro. Dia saika ahoana loatra fizaliana le pression an-drano sy amin'ny sa ahoana. Rano aloha reto tanàna tsy dia maraka firy. Zahay moa zara reto raha mahazo fa ny sasany anke tsy mahazo. Zay zany mbola mandeha foana izy hatramin'izay mbola mahazo foana. Mahatonga le filana le bidon le olona efa betsaka le compression le rano koa tsy ampy. Dia maninako moa izy teo le zavatra koa zany efa hatranainy be loatra le teo sy le any dia tsy mety mihitsy. Jaly mihitsy zay amin'le rano dia amin'ny 3 zay dia efa amin'ny 4 dia na amin'ny 2 mandahatra bidon. Nefa ny amin'ny 4 zay amin'ny 10 vao matovy rano. Tsy maharaka. Ny ila mandeha kely dia ny ila mandeha be. Rano eto aminay zany dia tena hijaliana mihitsy satria zay zao raha manana rano 9 bidon dia ataonay maharitra eo amin'ny 4 andro eo. Sista hoe rano isafakanana sy ny fanadiovana zany tena tsy ampy be da be mihitsy. Tena mijaly zahay amin'ny rano. Nefa io ny fotom-piveloman'ny malagasy. Tsy ny olona sahirana ara-pivelomana ihany akory ny tratran'izao fahirano izao fa na dia ireo heverina ho manan-katao ihany koa aza. Vahaolana maharitra no andrandray ny vahoaka malagasy izay mandoa etra-ara-dalàna ary maniry ny sitraka izany. Tsy izy resaka rano izay ihany no mampitaraina ny ponina fa ny jiro ihany koa dia anisany koezana satria tany amin'ny faritra talatana ny volon'ondry iny na dia efa nampandre ireo tompona andraikitry ny jirama aza ny ponina any an-toerana dia efa ho adiny 4 izay no maizikitroka any an-toerana. Fa lafim-baovao hafa no entina aminao dia mahakasika ny vaovao miainga avy amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra kosa indray dia efa nanomboka ny taona 2024 no makaty no nataon'ny commune Antananarivo renivohitra vaindondra rany fanavaozana mikasika ny fitantanana toy ny fanavaozana ny arrêté municipal Lorette Berton mikasika izay vaovao zay. Antota taratasy maro no voakirakira ny tompona andraikitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nandritra ny taona 2020 sy 2020. Tafiditra anatin'izany ny soram-piankohonana, ny fanamboarana ny kopia naterahana, ny taratasy fangatahana sy ny fanamariana isan-karazany. Vita tao anatin'ny fotoana fohy ireo ary nahafa-ponimponina ny fomba fiasa tamin'izany. Betsaka ny didim-pitondrana munisipaly izay navoaka ho fametrahana ny tany-tandalàna teto amin'ny renivohitry Madagasikara. Teo amina sehatra maro no tsy maintsy nanaovana izany, nahafahana nanatanteraka asa fanavaozana, fananganana ary fandaminana vaovao. Niara-nisala tamin'izany ireo boribory tany enina mandrafitra ny commune. Tamin'ny alalan'ireny didim-pitondrana munisipaly ireny ihany koa no nahafahana niara-nientana tamin'ny orinasa sy mpandraharaha maro ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana tamin'ny tanàna manodidina ny renivohitra. Ankoatra izay, noraisin'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa taminy avokoa ny fitarainana nalefa ny ponina teny anivon'ny boribory tany sy ny birao-piasana eo ambany fitantanan'ny commune dia ny doléance izany. Ny isa 540 izy ireo ny taona 2020 sy 2020.
Efa nahitana vahaolana avokoa ny ankamaroany ireo fitarainana ireo ary nandraisany ben'ny tanàna fepetra manokana namahana izany. Ireo no manapirofo fa tsy mipetra-potsiny ary tsy niravoravo tanana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nanomboka ny taona 2012 ka hatramin'ny fiafaran'ny feim-potoana ny asany. Nitady vahaolana hatrany ho fampandrosoana ny renivohitra. Tsy teo amin'ny lafiny arabola ihany fa momba ny fitantanana indrindra ihany koa. Vaovao makasika ny fankalazana tsingeritaona ny eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany kosa indray dia no Mariana Androany teny amin'ny ambasadin'ny Chine tetsy Nansana ny fa-70 taona nijoroan'ny Repoblika Etim-bahoakan'ny Chine. Anisany olo-manan-kaja voasa tamin'ity lanonana ity moa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalo Ravalomanana sy ny andefimandriny ny filoha Marc Ravalomanana. Laurette Berton teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tao anatin'ny 80 taona farany niazakazaka tsy nisy toy izany ny fampandrosoana teo amin'ny lafiny rehetra ho an'ny firenena sinoa ary ankehitriny dia voasokajy firenena matanjaka indrindra raha toe-karena i Chine. No amafisiny masovoin'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara nandritra ny kabariny fa ny fandriam-pahalemana no fototry ny fampandrosoana ho an'ny firenena iray. Raha tsy mbola voafeny fandriam-pahalemana dia sarotsarotra ny ampandroso ny mponina ao aminy. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar en 1972, les coopérations amicales et mutuellement avantageuses entre nos deux pays se sont développées très vite dans tous les domaines, dans le domaine politique, économique, de santé publique, d'éducation culturelle, sportive, etc. Et nos deux pays ont établi un partenariat de coopération globale. La Croix-Rouge de Chine a offert à la Croix-Rouge de Madagascar 210 000 $ juste dans ce mois. Efa betsaka ny tetikasa-pampandrosoana ny arahana tamin'ny Sinoa tamin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara ary tsy diso anjara tamin'izany ny tanàna n'Antananarivo izay notarian-dramatoa Lalo Ravalomanana. Porofo mivaingana amin'ny fiaraha-miasa ny firenena roa tonta ny foto-drafitrasa maromaro izay mbola mandeha amin'izao fotoana fitohizan'ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Au cours des 60 dernières années, le niveau de vie de la population chinoise s'est considérablement amélioré. Le revenu national brut par habitant est passé d'environ 70 $ en 1949 à 9 470 $ en 2018 et plus de 700 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté. Et ça crée un miracle dans l'histoire contre la pauvreté mondiale. Lanonana niavaka no nisy tetsy amin'ny ambasadin'ny Repoblikan'ny Chine etim-bahoaka eny Nansana nanehoana ny kolontsaina sinoa sy ny fiaraha-miasa pampandrosoana misy eo amin'ny Madagasikara sy Chine. Nentina nanamarika ny fa-70 taona nijoroan'ny Repoblika etim-bahoakan'ny Chine izay nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny voalohany volana Oktobra 1970. Ny eo amin'ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana dia dahalo telo lahy mpamakitrano sady mpampiorohoro teto amin'ny faritra Antananarivo tao anatin'ny fotoana maro izay no tratehaky ny fokon'olona indray androany teo amin'ny faritra Matazana Nosy-Zato iny. Nisy moa ny fifandonana teo amin'ny rotontaka nisy ny naratra tao anatin'izany. Ndeo raha tsika ihany ny rindra tsara ny Mathieu Prince. Mandeha andiany ary samy manana ny ekipa ny Rediula mpanafika etsy amin'ny faritra Anosy-Zato ankadimbahoaka hatrany amin'ny fasan'ny karana sy namontana Nosy-Be iny. Ny aliny Alahady 20 Septambra ifony Alatsinainy 3 Septambra no nisy trangana fanafiana natao nandian-jiolahy mirongo fitaovana famonoana toy ny meso, baraminina, basilava tao amin'ireo fokontany izay voalaza ireo. Tokantrano enina no notetezin'izy ireo raha ny fitantaran'ny vavolombelona sady mandraona no midaroka ary mampiorohoro ireo andian-jiolahy ireo. Olona 4 avy tamina tokantrano 4 samihafa no naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ireo jiolahy sy ny tompontrano. Voasambotra ny 3 raha tafaporitsaka kosa ny naman'izy ireo. Ny raiky mbola tsaboina eny amin'ny hôpitaly HR Anosy, ny 2 kosa efa tazonina eny amin'ny bureau-ny polisy eo Mahamasina. Zareo zany hafa le batetana dia hafa le paporohoro arakaraka ny atsony le vadiko vondreo vao maika ny piriny ihany varavarana dia le vadiko ny teny anazy inona ny zava-tsalainareo fa omeko anareo dia aza mitabataba eo laho izy ny teny fa inona ny tabatabany lafa matina eo laho vao mitabataba eo dia ny sotominy indray le aizako izy ny voly
io zay hoe tsisy vola mamantsy anazy fa téléphone ny ao dia avy eo savainy le poketrako dia vola 150 000 ny tao anatin'le poketrako dia nalainy dia nitsanon'le teo ampitana indray aloha stomy mafy be dia tafavoany dia teo amin'ny ilanay vao nahenao an'ilay izany dia nitsoaka niditra tao ambany fandriana niaraka an'le zanankely fa le vady no tafavoaka teo an-tokotany dia vonondry zareo nataony nata dia raky ny tokotany dia zay moa efa mbola natory dia sienay zareo no namaha varavarana dia taitra ny vadiko dia nifoha izy dia rehefa mifoha ny vadiko zany handeha hidina amin'ny escalier ka izy zareo efa tafiditra miaraka amin'ny basy vereny lahy ozy rasy teo faty dia nidadako moa nambana ny basy ambadika amin'ny lakozinay dia zay aty amin'ny salako nambana ny basy dia zany nitereny aiza ny vola dia rehefa azo ny daholo reny dia nataon'izay iza aiza ozy n'olona manambola eto aminareo eto iza sy fatapatratra reo ve n'olona manambola manodididina anareo eto dia zay moa niteny tsy mahafatotra an'izany zay aza mandaingandainga eo madamo izy sao dia totoko an'ity vodibasy ty sao tifiriko eo vadinao ozy izy ny olona samy papier dia miafinafina eny daholo ny olona sy fatapeviana dia eny daholo satria rehefa misy halatra eny aminayko hoe misy vakivakitrano madinidinika dia eny ny tratrarana anazy fa izay mifagnatanay zany mba apidina manapahefana eny amin'ny toerana isava ary androka an'ireo 4 ireo misy hipetraka eny amin'ny toerana manodidina anay. Tato anatin'ny 10 taona izay hoy ireo mponina no nahazo vahana be ny trangana tsy fandriam-pahalemana teny amin'ny faritra ao anatin'ny boriboritany fahadimy sy fahaefatra io. Maro ny trano tsy ara-dalàna miforona eny an-toerana ka ataony dahalo zohy fierena sy fanafianana entana halatra izany. Manay araka izany ireo mponina ary manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra voakasika. Ny tranga toy itony no tokony ho raisin'ny fitondranan-tanana sy atao lahara-pahamehana fa tsy ny haitraitra sy ny vahaolana vonjy-tavanandro tahaka ny varimora. Rehefa avetsy amin'ny fokotanana nosy zato tsika tamin'ny vaovao iny dia ndeha kosa indray ho etsy amin'ny fokotanana nosy be velombolo ireo mponina etsy anosy be volandray satria dia vita ny lalana mamakivaky ny tanàna ary tsy mirobojano itsony ireo mponina any an-toerana. Rina Rabe Mananjara, tahiry ny aina. Anisan'ny olana sedrainy ny mponina ety anosy be volandray ao anatin'ny boriboritany faefatra ny faratsin'ny lalankely mamakivaky ny any anaty tanàna tao anatin'ny taona maro. Tsy vitany hoe tery fa eo koa ny fotaka sy ny kivatovato. Tozary lasa zanak'ikala hafa mihitsy ny tety anosy be volandray tao anatin'izay taona ny fandimby izay. Tafiditra ao anatin'ny faritra ivarateo ny ety an-toerana. Tamin'ity lalanyity mbola tsy vita zany dia tety moa tambary fambolena vary ty toeran'ity dia valapary fotsiny nandehanana tety. Rehefa nisokatra ty école ty dia mba nisy taty zanakely izay mampitsapaka anaty rano ihany rehefa tena tonga amin'ny fahavaratra. Ay fetsakan'ny amin'ny mponina amin'izy dia nahazo tombontsoa mponina eo amin'ny nanim-panofatsahany tompotsana roa miditra be fitombon'ny varitra mitombo mpianatra mazota ty amin'ny vazaha ty. Faly zany mponina ety satria nahazo zavatra tsara tany amin'le zareo commune urbaine Antananarivo sy amin'ny alalan'ny ramatoabe ny tanàna Antananarivo. Miaraka amin'ireo piray ombonantiko aminy afa-pasiarahana mihitsy mponina ety aminay nazo an'ity tetezam-bato izay aritra hely ity. Azo tsapaitanana ny fiovana izay mipaka isa-tokantrano sy ho an'ireo mpandalo mampiasa itony lalankely itony. Fomba fitsakojanany lalana moa zany dia tanina ny mponina mba tsy andefatra ohatra hoe kalesa moto. Misy koa ny fanadiovana izay ataon'ireo olona manakaiky an'ity lalana ity. Misy ny famafanana azy isaky ny maraina ohatra. Zay zany fanentanana amin'le mponina zany mba hiara-kojakojanana zavatra satria fanahana iombonana ity. Nahafapo anay mihitsy aloha ny zavatra amin'ny commune anay ny alalan'ny be ny tanàna. Tena mahatoky tanteraka izay zany zao amin'izao fa tena isy fivoarana ty fahatanana volandray ity. Eto zany zay dia manao fisaorana zany ho an'ny ramatoa be ny tanàna Antananarivo satria raha tsy nisy anazy zany tsy nahita an'izao zavatra hitantsika rehetra zao zany izahay. Hitan'ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana ny fijalian'ny mponina sady lahara-pahamehana ho azy rahateo ny sosialy mponina sy ny asa misy fiatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka. Namboarina avy hatrany ilay lalankely mirefy 720 metatra. Ny commune Antananarivo renivohitra no vovonana iadin'ny lohany raha ny boriboritany faefatra ary nanolo-tanana kosa ny CDA Anotapenaka izay mpiara-miombonantoka ary indrindra ny fokon'olona ety anosy be volandray. Vaovao ny fanabeazana araka ny fantatry ny maro tokoa dia no tanterana androany ny nanomboka androany ny fanadinana baccalauréat
teo amin'ny adina ankapobeny zany na ny enseignement général ho an'ny tetsy amin'ny centre Ampefilo teo amin'ny lycée moderne dia azo lazaina hoe nilamina zany ary na dia nisy aza ireo ataontsika hoe sampona kely na tsy fahasalamana teo amin'ireo mpiadina sasany vitsivitsy. Jessica Miray teo amin'ny sary nitokana Marola. 7 no isan'ny mpiadina eto amin'ny centre Nialema mitsinjara amin'ny efitrano 520 izany hoe 4 eo ny farafahabetsany ny isan'ny mpiadina isaky ny efitrano izay misy mpiambina 3 avy na hatratra 7 ny tsy tonga. Nilamina tsara ny androany teto Ampefilo, tsy nisy olana na teo amin'ny mpiadina na teo amin'ny mpiambina hatramin'ny laza adina. Nisy mpiadina 2 narary saingy efa nojereny mpitsabo teto amin'ny centre ihany ka niverina tany amin'ny efitrano. Lazaina tokoa fa milamina ny fanadina baccalauréat teto satria nandeha ara-potoana daholo ny fitomboan'ny baccalauréat. Nahazo taratasy fiantsona daholo ny ankizy rehetrarehetra teto amin'ny LMA fa ataony nisy nanadino ny carte d'identité sy ny taratasy fiantsona ny EPS. Namoraina moa izany hoe hoentiny carte d'identité any ariva ary nalaina kosa mombamomba anazy anaovana le suivian'ilay izy. Ny taranja filozofia no natrihan'ireo mpiadina tamin'ity marainity izay naharitra ora 4. Raha ireo mpiadina sendranay azo ity taranja ity. Filozofia ve? Azo anao le izy. Azo. Zato fa tsy dia sarotra manao anao le izy. Efa niomanina ihany ve ilay sujet mivoaka tany? Efa niomanina le izy. Ary ny manety an'Andriariva manao tsy maintsy mimanao foana zany. Mimanao foana aloha. Azo. Efa tamin'ilay nomandry ihany? Ie. Dia manao indray ny atỳ Andriandriariva ary ilay langue vivante efa niomana ihany koa? Io ihany. Mbola tsy fantatra fa zay adiny etrehany. Ny filo atao somary ny sarotsarotra ihany fa misy. Eny rehefa mianatra moa zany dia mety. Tany amin'ny omanana ve ilay izy sa nanao? Tao amin'ny omanana mihitsy ilay izy no nijerena dia hita fa tena izy. Manao indray ny fiatsen'Andriariva ary? Jerijery méthode kely ngamba sisa dia izay dia efa izay nianarana moa ny atao zany no faliana dia. Tsy lavitra eo no misy indray aman-dreny nanontrona ny zanany. Nitovizana amin'ny fitaintainana saingy efa samy niomana avokoa. Samy efa nitondra sakafo avy any an-trano ihany koa. Dia nefa vonona foana fa mametraka ny eo am-pelatanan'Andriamanitra dia tsy misy tsony ny fanaitainana sy ny fanahiana. Fa vonona trano ka. Dia efa mitondra sakafo mihitsy zany? Fa mitondra sakafo. Dia nareo zao avy izy? Fa nisavy masoandro. Dia aty daholo zany? Aty daholo izay. Mitaitaina miaraka amin'izy ireo koa aloha izay fa na izany aza mezaka ny mampitony ny sainy dia manome courage anazy foana hoe dada sy neny miaraka aminareo rovavy eto satria rovavy ny anay manala baka. Dia manotrona anazy ety zany? Ie, manotrona anazy ety izay. Efa niaraka tamin'ny sakafo? Ie, tato anaty tômôbila mihitsy azo ny karakara dia efa vitako ny anahy dia nataoko ao aoriana ao dia miandra an'ireo mirava fotsiny. Ny taranja langue vivante, anglisy sy allemand no atrihan'ireo mpiadina ny arivo. Ny matematika ny talata maraina, malagasy ny talata hariva, fizika sy histogeo kosa ny alarobia ary ny taranja frantsay sy SVT ny alakamisy. Ny adina antsoratra eo amin'ny taranja EPS ny mamarana azy ny zoma. Tsara moa ny mampatsiahy fa miisa 407 sy 407 sirahetsy ny mpiadina manerana ny nosy. Miisa 409 sy 503 alina ny sokajy D, 200 sy 3 sy 1 alina ny sokajy A1, 5 sy 700 sy 1 sy 1 alina ny sokajy A2 ary 7 sy 200 sy 4 ny sokajy C. Adievitra tsy mbola fahita firy eto amin'ny firenena no nitranga teny amin'ny Amphidex teny Ankatso androany. Nivondrona teny ireo tanora sy tompon'andraikitra maro izay nifandinika mikasika ny resaka fanalanjaza eto Madagasikara. Tafiditra indrindra ao anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanalanjaza voary moa izany. Ndeo arahantsika evitra ny angom-baovao teo amin'ny sariny Manorandre Malala. Fantatrao ve fa isan'ny antony faharoa mahatonga ny fahafatesan'ny vehivavy be indrindra eto Madagasikara ny fanalanjaza? Mbola mampigadra ny fanalanjaza raha eto amintsika ary no io tahotra io dia lasa misafidy ny hiafina ireo vehivavy maniry ny anatanteraka izany.
raha ny atotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny taona 724 dia 507 isan-taona ireo manala zaza miafina. Efa nitsangana ny tambazotra ivondronan'ireo olona miady amin'ny tsy anagadrana ireo olona manao ny fanalan-jaza. Na izany aza mbola azo lazaina ho hevitra fadina tsy azo resahana na antsoina ihany koa hoe sujet tabou ity fanalan-jaza ity ho an'ny malagasy maro. Azavaina teo moa le izy hoe le izy choix personnel zany hoe safidinao manokana le izy ka surtout tsika amin'izao efa fotoana fanatontoloana amin'ny mondialisation dia tokony omena vahana mihitsy na ataontsika hoe tsisy sakatsakana mihitsy ny vehivavy raha toa ka haniry-tsy hitanjona zaza anankiray izy satria hoe raha zaza irina dia mahafinaritra kokoa ny cadre métisy azy fa raha zaza tsy irina karazany hoe mihandikape fiainana zaza anankiray anao satria zay mpianatra lalàna dia fantatray tsara ny importance an'izany hoe natao hoe droit de l'enfant au-delà n'le hoe droit ny mahareny azy sy mahavehivavy azy par rapport amin'ny hoe droit d'avorter ou pas fa ny vehivavy tokony manana safidy satria ny conséquence voalohany iny dia fiainan'le zaza. Manaiky ny amin'ny avortement sécurisé fa raha ohatra lazaiko mazava kokoa zany dia hoe manokana ho an'ny zaza ao akibo izay tojo tsy fahasalamana ka hoe sarotra zany ny hiteraka azy ho an'ny vehivavy sendra tratrany moa zany voaolana moa zany raha hoe tenena mazava le izy vehivavy sendra tratrany zavatra tsy niriny toy izay zany fa ny ankoatran'izay ataoko hoe tsy ekeko ny fanalana zaza na ny avortement. Ilaina le avortement sécurisé indrindra ho an'ireny malagasy mipetraka amin'ny toeran'ireny satria marina fa mamy ny ainy zaza fa kosa ny rehefa tena hoe tsisy azo atao raha tena le zaza ao amboaka mihitsy no raha fahaterana sy ohatra hoe fahasembanana tena hoe zavatra grave zany nefa konkoa hitondra tsy fahasalamana ho an'ireny dia mipetraka kokoa hoe aleo izay aina azo vonjena no vonjena toy izay hoe very aina anankiroa. Hitantsika zany le taux d'avortement clandestin BDB dia netsaka zany ny législateur malagasy mba ahafahany miankadre tsara an'izay avortement sécurisé izay dia raha amina manokana aloha dia ohatrany tsy mety amiko le avortement fa dans le cas où en péril la santé les reines les zaza na koa le zaza dia tsy maintsy recourir amin'izay avortement sécurisé izay. Tokony misy condition mamaritra an'izay avortement sécurisé izay hoe misy fipetrarana zany misy paramètre BDB tokony ho jerena zany mba ahafahana manao le avortement satria tsy monsieur tsy madame X na madame Y na afaka anao izy fa mila fipetra BDB zany mba ahafahana manao an'izay avortement izay. Raha amiko aloha izy ohatrany hoe tsy mety ihany satria fahazahoako azy ohatrany hoe mamono olona ihany zany ninona endrika ny amiko aloha izy na ara-pinoana na amin'le zaza mihitsy dia tsy mety. Le avortement sécurisé zany za zany tsy sura hoe misy sécurité mikasika an'io satria le avortement mikasika aina koa miankina amin'io zany hoe misy vehivavy matanty manao an'io misy nefany maty amin'ny fanaovana an'io zany hoe le izy zany matoa atao dia misy akoron'le olona anankiroa zany hoe mila mifanaiky le mpivady zany raha ohatra ka tsy désirable le nazahoana an'le zaza dia mila mifanaiky fa misy fiatohana mazana be mikasika an'izay dia raha za manokana zany ohatrany hoe tsy dia makasitraka loatra n'le avortement androany natokana ho andro maneran-tany ho an'ny fanalan-jaza voaro na avortement sécurisé ary sambany sika eto Madagasikara no nankalaza izany. Efa nitatitra ny vaovao mikasika ny fanadinana baccalauréat ihany moa isika teo fa mba isiany ny fandrindrana ny fifamoivozana eto Antananarivo sy ny manodidina dia nisy ny fandaminana manokana izay niarahan'ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly androany. Noro fitiavana Tokra Marolahy. Nandray andraikitra goavana amin'ny alalan'ny fanaovana hetsika manokana hampirindrana ny fifamoivozana ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka ny andron'ny Alatsinainy 3 Septambra ka hatramin'ny zoma 4 Oktobra.
ny antony dia mba hitsinjovana ireo mpanala fanadina mpanjakana bakaloria tsy ho taraiky amin'ny fitoanan'ny fifamoivoizana ka ho afaka natanteraka tsara sy havita izany fanadinana izany ampitoniana. Ny tanjony moa zany dia ampirindra ny fifamoivoizana sy ny fifamoivoizan'ny olona ihany koa satria ny olona ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fifamoivoizana any rehefa mandray andraikitra izy amin'ny fandehanany amin'ny trottoir dia tokony lamina izy satria efa mandray andraikitra mandray anjara lehibe amin'izay koa polisy municipal amin'ny fanondanana fifamoivoizan'ny fiara. Polisy munisipaly sy polisy nasionaly no niara-ny farimbona sy naparitaka manerana ireo toerana izay ahitana izany tsy fanajana ny toerana voatokana hijanona ny taksi be izany toy ny teny Ambojatovo, Ankorondrano alohan'ny Kodal, Fiarampefilo alohan'ny Sipem Andavamamba, CEG Antanimena, rond-point Ambanidia. Commune koa zay satria ny commune araky ny bakomeny SC Vaovao dia iara-iasa aminay amin'ny alalan'ny zareo amin'ny talian'ny fifamoivoizana. Ny talian'ny fifamoivoizana dia manampy be anay amin'ny fanondrana fifamoivoizana miaraka amin'ny polisy nasionala izay namanay miasa eto amin'ny tanàna. Ny komuna Antananarivo renivohitra dia manentana trano ny tsiraray mba samy hanaja ny lamina izay efa napetraka mba ho tombontsoa ny tsiraray satria Antananarivo dia sy ombona ny malagasy. Nday hivadika amin'ny pejin'ny finoana isika ao anatin'ity vaovao ity nisy ny fifamindram-panompoana teo amin'ny filankevim-pitantanana ny akany fahasoavana teny amin'ny FCKM Andrenarivo Omaly. Andriamatoa Erso Jimmy Ramer John no voafidy ho filoha vaovao nisy olony filoha teo aloha Andriamatoa Alfred Niaina Jimmy Ratsimandresy vita somatsara moa ny fifamindram-panompoana teo amin'ny rotonta tamin'ny ity ndramtoraka ity noro fitiavana teo amin'ny sariny tahiriniaina. Mbola tsy ampy ny fikambanana mandray an-tanana ireo tanora varilavo raha ny eto Madagasikara manokana. Ny enanivo ny fiangonana ny tena mandray andraikitra bebe kokoa ny fitaizana azy ireny amin'ny alalan'ny fisiany akany toy ny hita eny amin'ny FCKM Andrenarivo fahasoavana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasan'ny filohan'ny filankevim-pitantanany akany Vaovao an-toerana ny fijerena akaiky ny momba ireny tanora ireny. Misy zavatra telo zany no zavatra hovaina atao anatin'ity. Voalohany aloha zany dia ao anatin'ny professionnalisme izahay no miasa. Dia misy koa le hoe esprit d'équipe miaraka daholo zany miasa na ny ivelany na ny anatin'ny fiangonana ary ny farany dia innovation. Zay le innovation zay le resantsika hoe zava-baovao. Ny zava-baovao zany dia araka le voalaza teo ny aty am-piangonana dia matetika fitaizana ara-panahy. Tao anatiny efa taona ny tantana ny filankevim-pitantanana ny akany teo aloha tao amin'ny fiangonana, maro ny ezaka vita indrindra tamin'ny fandaminana ny fampiasana ny akany. Mazaka olona mahery ny ronjato ny akany, misokatra ho an'ny rehetra izay mahafeno ny fepetra takiana. Tena raikitra izany rehefa nipetrapetraka izy nandritra ny fatoana ny tantanany filoha teo aloha dia nanohy an'izay asa izay. Fa teo indrindra ihany koa ny fanavaozana na ny efitrano na ny fitaovana tato anatiny satria na dia le fatoana voalohana ampiasana azy ara dia efa tsy maintsy nisy any ny fahasimbana sy ny tahaka izany. Tontosany alahady 7 Septambra ny fifamindram-panompoana teo amin'ny filankevim-pitantanany akany FCKM Andrenarivo fahasoavana tanterahina isaky ny 4 taona. Tamin'ity androany tiako tamin'ny fisantarana ny fanadinana baccalauréat dia nozaraina yaorta tiako maimaim-poana ireo mpiadina niatrika ny fanadinana an-tsoratra teny amin'ny vondrona fizarana izay nataony ny vondrona tiako moa izy ity teny amin'ny lycée Jules Ferry. Dia rahantsika indrindra tsara ny tokiramarila teo amin'ny fanadihadiana izay nataony noro fitiavana. Falery ireo mpiadina baccalauréat teny amin'ny lycée Jules Ferry faravohitra raha nozarainy ny vondrona tiako yaorta maimaim-poana androany. Misy 400 ireo yaorta nozaraina tao amin'ny sekoly io. Ho toanaina sy fanohanana ireo mpiadana no antony fizarana. Sotra betsaka amin'ny groupe tiako amin'ilay yaourt. Sotra betsaka amin'ny groupe tiako amin'ilay yaourt. Nisaotra ny vondrona tiako ihany koa ireo ray aman-dreny manana zanaka nala ny fanadinana baccalauréat. Tsy voazao nanao ny fizarana ny yaourt ny avy amin'ny vondrona tiako fa hatramin'izay rehefa amin'ny vanim-potoana ny fanadinana ny baccalauréat toy izao. Fa iovaova ny toetrandro eto Madagasikara mandritry ny herinandro ity mbetika hafana mbetika
angatsika arbetika anorana ihany koa araka ny nambarany teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Laurette Berton teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Efa tafiditra anatin'ny vanim-potoana lohataona isika eto Madagasikara ka izay no mahatonga ny toetrandro iovaova amin'ny ankapobeny. Ilatsaka ny mahalegny ho an'ny faritra eto anivon-tany sy ny faritra atsinanan'ny nosy mandritra ny 2 andro voalohany amin'ny herinandro ary maika izany ny robia sy ny kamisy. Ny faran'ny herinandro indray no isy ny mahalegny ilatsaka raha ny eto ampovoantany hatrany. Io orana io tena mariana tsy dia tena hoe orana be manahoana fa ndraindray orana piso kely hono many fiteniny sasany azy ndraindray orana kely ihany zany izy indraindray fa tsy dia tena hoe orana be hoe manahoana akory. Maripana mifanaraka amin'izay tsy dia isy fiovana firy aloha ahafahana tanteraka foana manerana Madagasikara mety anankatra any amin'ny 7 ka hatramin'ny 3 degré Celsius mihitsy zao eto amin'ny faritry ny afovoantany mahafahana mamaky losola mihitsy zany any amin'ny manodidina amin'ny Antsoia Mahevatanana Mahajanga iny kosa dia manankatra any amin'ny 5 na 9 degré Celsius. Na dia efa marikitra aza ny fotoana idirana amin'ny taom-pianarana manaraka dia tsy vitsy ny misafidy amonjy ny morontsiraka amin'izao. Ny ranomasina any amin'ny ilany atsinanana no mila fitandremana fa ho any ilany andrefana dia tsy isy mampavozo izany. Na izany aza nefa ny mahery tsy mody tsy ela velona. Tsara ny mitandrina sy manaja ny fomban-tany rehefa mivahiny an-tanin'olo indrindra fa hamonjy ranomasina. Araka ny fampitam-baovao izay fa narefa tamintsika ombenombieny moa dia misy ny fatapahan'ny lalana tsy ninona akory izany fa fandrindrana sy fandaminana eto Antananarivo renivohitra. Ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba ampizotra tsara ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny positra dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alarobia 9 oktobra 2024. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 7 maraina ka mandra-pahatapitry ny hetsika. Alarobia positra malagasy Ankorondrano, Antanimena, Soarano, Analakely, Gara Soarano. Koa ilazana amin'ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana. Tapitra ny vaovao antsika tamin'ity androany ity hankasitrahana feno ianao tany tokantrano tompoko lasy tongo vavy tsy nisaraka tamin'ny MBS ary manome fotoana anao ny tenako amin'ny manaraka zao dia hoarahana kosa indray ny vavalatsaka. Tonga soa ary e. Faly manotra ny arabantsika rehetra manaraka ny fandarana vavalatsaka amin'ity androany ity eto amin'ny fahitalavitra MBS. Fandarana voalohany ity fandarana ity dia iresantsika manodidina ny fiampianana amin'ny andavanandro. Mety misy ny olana any aminao tsirairay avy any fa dia ezahantsika hoentina ao anatin'ny tsikitsiky sy ny tsilatsalatsa aloha e fa dia fiomehezana zay no azo ibangona azy an'ity fandarana ity. Loha hevitra voalohany ho resantsika ary ho amin'ny androany dia resaka makasika amin'ny Paoly tsika. Paoly izay nanana ny tantarany, Paoly izay nanana ny naizy azy satria nahoana hoy ianao nisy natao hoe politika tsy ny anarantsika izany fa tonga ho azy rakoto rabe rasoa randry 3 taona 4 taona 5 taona 10 taona 10 taona fa dia matakatra amin'ny politika. Fa teo ihany koa stéréo niaraka tamin'ny mono Paul dia hoe nisy monopole ary farany ny resaka Pauli niaraka tamin'ny Mika izay namany akaiky indrindra fa tsy sakatsika amin'ny resaka zany andao resana manaraka zany fa faranantsika aloha ny androany mametraka amin'ny mandrapitafa rapitsondray hoarahintsika antoany veloma tompoko.